Volany fanjakana madiodio no nanaovana ity fototrafitrasa ity izay nitetina 4 tapitrisa ariary hamahana ny olana izay mianjady ho amin'ny tasapamboly amin'ny ady amin'ny fampina ara-sakafo. Takandrano ity ambody vola fitenenanay anazy dia efa simba tamin'ny taon-dasa. Angoay mare satria miantoka fiainanay vopa ho rano apitain'ity lakandrano ity. Raha tapaka ito rano da tapaka aby volovara amin'agny rehetra. Nandray azara ombaka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoa zao, nandray tagnany an'io asa io anivo tagna. Tena afapo ahay. Manoloana ny resaka izay nahely tam'zotra serasera Facebook ny fanereny taleparitry ny familena sy fimpinarin'ny Jona ho an'ireo mpahazo tombosoa handoa vola hisaorana ny fitondram-panjakana dia lavin'izy ireo izany. Reny efa misy manosipotaka ny tale fa sitrapona teto nandagny vola hoe fikotrokozagny barage ka noho zany zay nagnisy nosorapotaka anazy io raha zanako voipao avao izy na zanakiza dia vonigna etoa hagnaraky anazy hatramo farany. Anisany mikaraka zany olo na avagnodoza zany zanahy amin'izao fotoana izao fa sy zavanisy fa karazana fandotoana izany zavatra izany dia raha tratsy zany dia misy ny fepetra ataon'ny mpikambana na ny commune aty Voipao. Ho mafy ny chance ho an'izay olona izay tratra nanaparitaka io vaovao sy marina io.